Manoloana ny fiatoana lava reny izay mianjady amin'ny fampianarana sy ny fianarana moa zany ety amin'ny anjerimanontolo dia efa hitantsika hoe nahatra efa-bolana izay fiatoan'ny fampianarana izay raha ny tato amin'ny école normale supérieure manokana no resahana dia eo ihany koa hoe mifanindran-dalana amin'ny fanambarana navoakany teo amin'ny conseil scientifique ny université Antananarivo mahakasika ny tety androm-pampianarana izay hoe fitaina amin'ny 31 octobre amin'ny volana ity année universitaire 2022-2023 ity ary efa namoaka sady ihany koa zareo ny fanomboan'ny année universitaire 2023-2024 eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany dia manao zao fitakiana fanairana zao izay misolo-tenan'ny mpianatra ato amin'ny école normale supérieure Ampefiloha voalohany mangataka ny amahanan'olona ny CSS faran'izay aingana izahay mba hahafahan'izy ireo miverina mampianatra satria raha antsika malala moa fa ny CSS no grevy zany ireo mpampianatra CSS ireo ary manamafy zareo fa tsy hampianatra mihitsy raha tsy voavaha ny fitakiana izay takian'izy ireo amin'izao fotoana izao dia izay no mahatonga anay manamafy zany miteny hoe vao ny olona ny CSS hahafahan'izy ireo mampianatra anay indray faharoa manarak'izay lavinay ary tsy ekenay tanteraka mety sy ny taona fotsy amin'ity taom-pianarana ity mandeha mako ny feo zany hoe mety ho tonga hatrany amin'ny fisina taona fotsy ity taom-pianarana ity dia izay zavatra izay no anaovanay antso fanairana hoe tsy ekenay ary lavinay tanteraka ny mety ho fisiny izay ary izay no mahatonga anay mangataka le fitohizan'ilay fampianarana fahatelo angatanay ny amin'ny tana madiodio ity taom-pianarana 2022-2023 ity lo izay vao miditra any amin'ny taom-pianarana 2023-2024 indray tsika satria ity raha mbola tsy vita nefa efa manangasangasady hoe manomboka amin'ny faraika amby folo ny volana novambra ny taom-pianarana 2023-2024 dia raha ny fotoana nanana zany amin'izao dia eo amin'ny folo andro sisa raha miorina amin'le hoe 31 octobre navoaka iny no taperiny ty semestre ity kanefa raha ny zavatra tsy vita tanatin'izay efa-bolana izay tsy ho vita mihitsy ny anatin'izay folo andro sisa zay dia izay mahatonga anay nyteny hoe fitaina madiodio aloha ty taom-pianarana ity izay vao miditra amin'ny taom-pianarana manaraka isika dia mba tsy hisy tsony zany hoe vary mangatsika sanatrian'izay hoe ho vitaina indray amin'ny taom-pianarana manaraka izay tsy vita tamin'ity ataonay zao antso fanairana izao ho fiombonanay era-po era-tsaina amin'ireo mpianatra rehetrarehetra manerana ny université Antananarivo izay mitaky ny fiverenan'ny fampianarana sy mitaky ihany koa ireo karazana zo izay tokony sotrahan'ny mpianatra ireo zany dia ny teninay farany dia hoe aza velanao antso any anefitra izay mpianatra mitodika aminareo ray aman-dreny tompona andraikitra rehetrarehetra ao anivon'ny fampianarana ety amin'ny ambaratonga ambony fa mba ino ihany izay fa raha tsy miaino anay ianareo sanatria dia efa hainareo ihany hoe mety ho tonga sy mety hirosany amin'ilay dingana manaraka izay mpianatra dia mino izay fa olon-dehibe ianareo manatsaina ary mikendry hatrany ny soanay zanakareo izay tanora lazaina fa ho avin'ny firenena mba tsy hahatonga antsika any amin'izay hoe dingana manaraka izay